Zany hoe mamaly le etaetan'reto fitondrana vaovao reto hoe andeha ho any amin'ny fitsitsina. Noho izany a zay nampatonga anay nitaky an'io saingy asiana sécurisation, zany hoe asiana QR code, asiana le rivet, asiana le cachet sec. Misedra olana tokoa ireo fitoerana mampianatra mami fiarakodia eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, satria mihena hatrany amin'ny 570 ny tapavitrihan'ny olona mianatra auto-école. Hoy ny teo anivon'ny fivondronana auto-école eto Madagasikara. Maharary anay zany satria metraka aty amin'ny asanay le izy lasa mihena ny olona miditra aty aminay anina tokoa moa hianatra nefa le diplôma tsy azo. Diplôma no qualifien'ny olona ny permis io satria ny antony le permis io nahafahan'ny zanaka malagasy mitady asa, ahafahany mameno ny CV rehefa mangataka asa izy. Noho izany tena ny amin'ny mpanjifa mihitsy no voaray amin'io. Misy koa zany be dia be ny orinasa tsy manaiky le permis provisoire. Io moa zany angatahanay hoe tsy atao permis provisoire, tsy atao capacité provisoire fa tokony permis. Zay no angatahanay. Mafy be ny zavatra miatra satria be da be ny rasaka mangaika miara-miasa amin'ny resaka permis de conduire ity. Ndava zao 2016 zao nanomboka nisy biométrique amintsika resaka zao zatra nahazo permis any Morondava na provisoire na tena izy io. Teny zavatra nitranga tamin'le izy namany atao amin'ny Morondava ny doran'le olona ny auto-école atao satria ataondreo fa nisy loka izy hoe mandray volan'ny mpianatra mampanao examen nefa tsy ameny permis le ankizy dia nidoran'ny zareo atsasaky ny auto-école mahita ao Morondava zao nohan'io resaka permis de conduire ihany fotsiny. Olana goavana hoy izy ireo ny tsy fisian'ny permis de conduire. Ity farany izay navadika ho biométrique raha permis de conduire taratasy teny aloha. Dia manateny izahay fa andray andraikitra ny fitondram-panjakana sy ny ministera rehetra izay voakasika zao permis de conduire zao ajanony ny biométrique rehefa mbola tsy zakatsika le biométrique ny permis provisoire, certificat capacité provisoire dia ovay ho permis de conduire. Satria ny mpianatra raha nianatra tany aminay dia manantena fa azo permis de conduire fa tsy misy dikan'izany capacité provisoire zany. Maro ireo mpianatra ny tsy nahazo permis efa ntaonany maro ary lasa misy fiatraikany amin'ny asany izany. Aleo hijanona ihany koa izy ireo ny fanomezana certificat de capacité provisoire fa ilay tena permis de conduire no omena mba hahafahan'ireo mpianatra mitondra fiara. Amin'izay fotoana izay nefa mitaky izay famatorana tanteraka eo anivon'ny mpiasa amin'ny atao hoe centre immatriculateur tsirairay dia efa tafampita any amin'ny andriamatoa minisitra izany etaetanay izany. Kanya zany ny antso atao ho anareo mpanadina izay mpiara-miasa aminay andao tsika samy anao ny andraikiny araky ny tandrifina azy avy. Ny kolokolo io maneran-tany tsy ho afaka kanefa dia ataotsika niezaka mba hahafolaka an'io satria io no manahira indrindra amin'ny lafilasa rehetra maneran-tany resahabe atao. So lasa hosakana ho an'ny olona iray matra hoe tsisy indray zany le izy fa ny asa mitoy fa ny fanatsarana no angatahanay zany hoe ho matomatotra kokoa ny fiara-miasa amin'ireo ministera mpianatra amin'izay zany sy izay fanavaozana hoentin'ny mpitondra fanjakana. Koa ny androandroany dia natokanay anaovana fanairana amin'ireo mpitondra fanjakana hijery akaiky ny olana mianjady aminay.